Salama daholo. Ezaka hanao ty serasera telo minitra ty ao anatin'ny fotoana fohy ako a, tsy misy générique, tsy misy ninina satria téléphone ny ampiasaina le Dog X5 le 60 €, satria mbola anatina korontana kely mihitsiny zao a, efa manomboka mandamindamina. Angamba ny afaka herinandro any vao afaka tena manao serasera telo minitra araka ny tokony ho izy a, satria ny matos koa efa manomboka tsy hita. Dia ataosika zavatra fohifohy. Eny betsaka tokoa ny zavatra nitranga atao anatin'izay fotoana fohifohy izay tsy nanaovako serasera telo minitra izay. Indrindrandrindra ny zavatra nitranga omaly sy afaka omaly momba an'ireny lozam-pifamoivoizana ireny izay hitondrana teny fampiononana ho an'ny fianakaviana sy ny namana sy tapak'ireo izay niaram-boina ary fankahirezana ho an'ireo izay mbola maratra. Zavatra mampalahelo tokoa ireny nitranga ireny a, tsy hita ny fanenjehana fa alao ny fitsarana no hitondra ny marina sy hanasazy izay tompona andraikitra. Tsy afaka mifanenjika amin'ny zavatra ohatran'ireny tsika satria mazava ho azy rehefa amin'ny malagasy sendra tratran'ny voina ohatran'izao a, dia ny voina aloha sy ireo niaram-boina aloha ny famonjena voalohany, fa rehefa avy eo a raha ohatra ka misy a ny responsabilité na ny hoe andraikitry izay tompona andraikitra tamin'ireny loza ireny zany a, dia izy ireo no tokony dia amin'izay fotoana izay a ny fitsarana no tokony hijery izay tokony atao aminy sy ny onitra ho an'ireo izay fianakavian'ireo niaram-boina. Ankoatran'izay betsaka ny zavatra nitranga ihany koa a, fa takotakon'ireny zavatra misy ireny izay zava-dehibe tokoa nefany a, ny resaka sinoa izay mifanaraka tsikelikely amin'ny malagasy, misy resaka hoe zavatra fanomezana fotsiny ireny fa tsy misy contrepartie, dia nefa hitantsika ihany ny fahatongavana sinoa etsy sy eroa, ka izay zavatra izany a mbola ho asiantsika resaka daholo rehefa tena milamina ty serasera telo minitra ty a, fa amin'izao aloha mandalo fotsiny a mampatsiahana izany rehetrarehetra izany. Misy koa ny gropy ao amin'ny Facebook izay mitsangatsangana etsy sy eroa, mahazo namana betsaka ao anatin'ny indray andro, indroa andro, mbola ho resahantsika daholo ihany izany rehefa tonga ny fotoana, satria mbola tsy hita daholo na ny taratasy na micro na ny ordinateur, fa dia mbola ho resahana tsikelikely daholo ihany izany. Ary farany a, zavatra anisan'ny mampalahelo mikasika an'ilay lozam-pifamoivoizana iny ihany, dia misy olona anankiray izay misoratena eo katolika, manao fiteny tsy voahevitra, dia hifonana amin'ireo namana sy amin'ireo namana izay niaram-boina sy amin'ireo namana rehetra izay mety ho tafitohina, fa ny adalan'ny tena no tafindamba hozy izy ny fitenenana, fa raha katolika tokoa iny namana iny a, dia hifonako a amin'ny ireo namana katolika amin'ireo namana rehetra, fa tsy mety dia tsy mety ny ataony amin'izao zavatra mitranga izao. Tsy tokony zavatra ohatran'ireny no soratany. Ho an'izay mahazo an'ilay izy moa izany a dia mahazo anazy, ho an'izay tsy mahazo a dia aza asiana resaka akory ilay izy, fa zavatra mampalahelo, fa tsy toe-tsaina katolika mihitsiny izany resaka ohatran'ny nataony izany, ka dia hifonana amin'ireo izay mahafantatra an'izay zany a, an'iny Giovannina, tsy tadidiko aby ny anarany fa tsy tiako tahirizina. Zay fa dia mametraka ny veloma ho antsika rehetra amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.